Mbola tonona amintsika fiangonana riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Mandrisy izao fotoana nytoriteny izao mbola anankely amintsika ny fanahy masina hitarika antsika iombona fanompoana eo anivony atao hoe aumônerie na ny fitaizam-panahy amin'ny sehatra samihafa. Alady ny aumônerie anio araka ny fanapahan-kevitra voanoraisina ny volana aprila lasa teo anivon'ny mpiandraikitra fobe FJKM ka mandahatra izany aoriana ny fetim-pirenena mandrakariva. Na izany aza tsy dia misy ifandraisany loatra fa te hanipika manokana manodidina ny fanadinana riavana. Saotra an'Andriamanitra vita soa ny fanadinana CPE ary efa nivaly izany dia miarahaba anareo zandry na dingana iny dingana voalohany teo amin'ny fiainana amin'ny fianarana iny miarahaba ny amin'ny fahafahana mampahery rato ka mifanohitra amin'izany any valim-panadinana nomen'Andriamanitra antsika. Mampahery sahady ireo zandry hiatrika ny fanadinana BPC manomboka rampitso ary dia manome toky antsika ny tompo manao hoe aza mierikerika foana izao no Andriamanitra ao. Mierikeka dia tsy mila mangalatahaka ka visakavana aloha sy ariana fa tena matoky hoe Andriamanitra miaraka amintsika any ampanalana fanadinana any. Dia miomana koa andray amin'ny fofeny fankasitrana izay mety hovalin'izany fanadinana izany. Izay ilay hoe tsy dia misy ifandraisana hoy na tanao ina kinidira fa andeo isika mandritra ity afatr'Andriamanitra ity ifampahery amin'ny asany atao hoe aumônerie. Ny filazantsara araka an'izao toko 10 izay fanovakiana tamintsika teo manomboka amin'ny andininy 220 hatramin'ny 220. Andiny vitsivitsy ao anatin'ny perikopa no raitsika afatsika miara-mientana aoriana izao afatr'Andriamanitra izao ho an'ny asany atao hoe aumônerie FJKM alahady aumônerie nasionaly ity alahady ity. Fa tsara ihany mampatsiahy fa ny filazantsara araka an'izao dia miavaka amin'ireo filazantsara efatra. Anisany mampiavaka azy ny fanoloran'ny tompony tenany amin'ny filazana hoe izaho no. Ny fanoloran-tena 7 ny amin'ny hoe izaho no mofinaina, izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izaho no vavahady, izaho no mpiandry tsara, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay minoana dia maty aza dia ho velona indray. Ary eny amin'ny toko 10 no hoe izaho no voaloboka. Fa eto amin'ity anjara perikopa itsika ity ny filazana hoe izaho no mpiandry tsara. Io mpiandry tsara io no aumônier voalohany. Io mpiandry tsara io no mamela fianarana ho antsika ny amin'izany atao hoe fikarakarana ny olona ivelan'ny fiangonana, mila toana ara-panahy, mila vonjy amin'ny lafiny materialy ary mila fananganana ara-tsaina. Hamerina azy ao ambalan'ny tompo araka ny Jaona toko 10:12 mbola jerentsika any amin'ny famaranana izao afatra izao. Jesosy Kristy no mpiandry tsara, tsy hoe mpanome toromarika fotsiny izy tahaka ny mpandroka omby manao hoe à gauche à droite, tsia. Trano tsy mahay teny malagasy moa ny omby. À gauche, droite, fatsy, akavia, akavanana. Izay tsy mpanao toromarika tahaka izany fotsiny izy isola mpiandry tsara fa tena mirotsaka an-tsehatra izy ary manompo ireo ondriny. Isika izany ny mpianana ny tondrony ny amin'ny ondry. Izay ilay Jesosy mirotsaka an-tsehatra, milatsaka, hanompo ary voalaza eo amin'ny 9:20 manolotra ny ainy, hitondra fanavotana, hitondra famonjena. Ny asan'ny aumônerie riavana dia miditra amin'ny toerana misy fahoriana sy mampanontany tena. Toy ny hoe
maninona ny tonga ty amin'ity fonja ity, maninona ny lasa miaramila satria ny tompo miaramila dia anendrentsika aumônier tompona andraikitra amin'ny fitaizam-panahy. Maninona ny tonga mijery plafond aty amin'ny hôpitaly, ny hôpitaly dia anendrantsika mpitandrina na catéchiste délégué isahana ny ara-panahy ny marary sy ny mpisehatra ny fitsaboana fianakaviany ny marary, ny fitaizana sy ny fanabeazana toy ny sekoly sy ny tobo fanarenana samihafa. Ireny ho antsika evijekem dia ny rahantsika mpanompon'Andriamanitra mba hitarika sy hitantana ny fitaizam-panahy, zany hoe ny aumônerie dia tsy nantsy akory fa asa-panompona ataon'ny fiangonana ivelana rindrina efatra ny fiangonana itodiana indrindra amin'ireo mila vonjy. Ianana ny soratra masina tonoon'ny tompo tamin'ny manodidy azy manao hoe tany an-tranomaizina tsy novanginareo, mariara tsy notsaboanareo, nona tsy nomenareo hanina. Izany no asan'ny aumônerie ry havana. Ny Jaona 10:10 Jesosy no miteny hoe izaho no mpiandry tsara, izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Tena mitodika amin'ny mila vonjy i Jesosy. Izany no ilazana tany am-piandohana hoe ity Jesosy ivavahantsika ity no tompona andraikitra amin'ny fitaizam-panahy na aumônier voalohany, ary tsy maintsy eritreretin'ny fiangonana izany amin'izao alahady itodiana amin'ny asany aumônerie. Evijekem manerana ny sahany evijekem izao no hoe tsara dia itenenana nandronako hoe ilay tsara mitoetra, ilay mpiandry mahagaga sy mahafinaritra amin'ny fahitsiany. Rehefa hoe tia ny lalaka zorana dia io izorana, io andianana. Rehefa hoe ndana miakavia dia miakavia, miakavana dia miakavana, fa tsy hoe ny mpiandry tsara hoe miakavia miakavanana ndraika, tsia mpiandry manana fahitsiana. Ary afaka miteny Jesosy raha manona ny tenany hoe mpiandry tsara, ilay tsara indrindra amin'ny mpiandry, ilay miavaka, ilay mahasoa, ilay tena ilaina, ary ilay mendrim-piderana. Izany dia dikany hoe tsara avokoa raha jerena ifotony ny teny hoe mpiandry tsara. Kristy no iorenan'ny asa fitaizam-panahy amin'ireo toby na tobi-pitsaboana na fonja na toby fanarenana na sekoly. Izy no iorenana, izy ilay mpiandry tsara, ary ny fombany amin'ny asa mahampiandry tsara azy no fomban'ny tompona andraikitra rehetra any amin'ireny fitaizam-panahy ireny. Any amin'ny fitaizam-panahy ry havana tsy mba misy hoe ity ary fanomezana ho an'ilay tompona andraikitra ny fitaizam-panahy anaty farangisosiny rakim-pisaorana na fanomezana noho ny fitantanana fotoana ny fahoriana. Tsia tena ianao mihitsy aza no mandoatra ny tenanao ka manole. Misy marary tsy mahavidy fanafody, mitotototo any amin'ny aumônière izy, tsy manana fanafody. Asandray aloha raha matoa mpitandrina nandray matoa aumônier makany amin'ny pharmacie itya iantoako fa ameo alohan'ny fanafodiny, zay vao mitady olona lay tompona andraikitra any amin'ireny hôpitaly ireny mba azahoana manome ny fanafody. Rehefa tena hita fototra hoe tsy manana nizaniza, tsinotsinona tokoa eo am-pelantanany ity olona ity. Midona ny fahafatesany amin'ny marary dia manatona ny tompona andraikitra ny fitaizam-panahy ny manamanjoa, mila fampaherezana vetrany satria any amin'ny faritany izy ohatra tsy avy ho antsony ainganeo ny mpitandrina dia mila fampaherezana vetrany. Zany ny asa mafy izay andraiketan'ny aumônerie ry havana. Mbola tsy lavitra n'izany mafimafy izany any amin'ny fonja. Tena any ianao ny hoe miosina miaraka amin'ny areti-koditra samihafa, ny fofona tsy hita ho lazaina intsony manatona ianao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo
ny asan'i Jesosy la mpiandry tsara dia tsy manome toromarika ho amin'ny fahitsiana fotsiny fa mirotsaka an-tsehatra mitondra famonjena sy fanavotana ary izany no hijoroany ny fiangonana amin'ny asan'ny aumônerie manerana ny sahany evijekema izay mitatra sy mihamatotra izy ankehitriny. Antsika ny mety mahazatra antsika amin'ny fianonana ny fandrenesana dia hoe paty manolozana aloha ny isa arivo fa lasa 9 sy arivo izy teo ka tsy fanomezana paty fotsiny fa tena fanomezana falorana fiainana ao amin'ny Kristy, fijoroana ho vavolobe ny fitiavan'Andriamanitra any amin'ny fonjy, any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny fitaizana tanora, ankizy samihafa toy ny sekoly. Izany lay asana aumônerie riavana ary ampahafantarina antsika sokafana amintsika mba hanaitra antsika asa tsy morana io ary mila fanohanana mbavaka zany ny antontony alahady-tony, mila fanohanana amin'ny lafindrehetra zany ny antony rakitra faefatra, mila fanohanana, mila olona ianao zany antsony zany anampy ny tompona andraikitra ny fitaizam-panany amin'ny fonja na any amin'ny hopitaly mba hikarakara ny marary. Manam-pahefana an'olotra ny aiko aho hoy Jesosy, manam-pahefana an'olotra azy aho ary manam-pahefana akazindray, izany didy zany dia azoko tamin'ny raiko. Io filazany Jesosy io, Jesosy lay mpiandry tsara, lay aumônier voalohany dia miteny hoe matoa afaka mirotsaka an-tsehatra hitondra famonjena ho an'ny mila vonjy dia satria fahafahana sy fahefana nomen'Andriamanitra azy. Maninona ary sika fiangonana no olombitsy no tonga mamanga ny fonja antsoava ataon'ny fitaizam-panahy any amin'ny fonja ny hoe orim-piandry malala ndao mba hampio izay fa misy taona iza katekista délégué rery no mametra tanana amin'ny voafonja mihoatra ny 200 ao anatin'ny adiny firy. Mila olona ny asa fitaizam-panahy any amin'ny hopitaly dia ny tompona andraikitra amin'ny fitaizam-panahy omban'ireo mpiandry vitsivitsy no miandraikitra ny fitetezana ny marary isam-baravarana. Izany no antony tony fotoany tony havana milaza sika hoe tsy manana fahafahana fa Jesosy matony nanana fahafahana nanolotra ny sitrapony ainy mba hitondra famonjena ho antsika mila vonjy dia fahefana sy fahafahana avy amin'Andriamanitra zany. Ialao ny teny hoe tsy afaka fa nomen'Andriamanitra fahefana ianao, fahefana avy amin'ny azonao mametraka ny tananao ho an'ny voafonja ho an'ny marary fa tsy ho an'ny olona tia mpiangonana ihany. Ny asany aumônerie dia asa ataon'ny fiangonana any ivelan'ny fiangonana ary antsona amin'izany isika fiangonana riavana. Raha misehatra ny aumônerie isika dia tsaroa fa manompo amin'ny fahefana sy ny fahafahana nomen'Andriamanitra antsika, tsy mandeha ho azy zany fa mila fiantorana amin'ilay Andriamanitra tompo ny fahefana rehetra manome ny fahafahana manao antsika. Fahafahana ara-potoana hirotsahana an-tsehatra amin'ny vatana, fahafahana manatsotra tanana ho an'ny asan'ny aumônerie. Ny fahatelo riavana iantsoromenao-tra isika. Ny Jaona 10:9 dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka ihan'ny feoko ary tonga andiany ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Manana ondry hafa ivelan'ny fiangonana ny Tompo, andreny feon'ireny ary tonga andiany ray iray ihany ny mpiandry. Anisan'izay asa ilofosan'ny fitaizam-panahy na any amin'ny fonja, any amin'ny toeram-pitsaboana, ny ahafahana mamerina ireo olona sitrana satria narary eo anivon'ny fiangonana, anandraikitra eo amin'ny fiangonana, ny ahafahana mamerina ireo olona voafonja eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ka anompony tsy amin'ny tahotra na mikenatra ao anatin'ny fiangonana.
indraindray tokoa mantsy ny maso ny fiarahamonina rehefa tonga ilay olona nanefa sazy dia ratsy ny maso. Izy iny anao inona eto iny? Tonga amin'ny fiarahamonina nivoaka ny fonja ny olona anankiray, mietaketaka ny manodidina, makemo fa aty am-piangonana. Ny asa ny monery any amin'ireny sehatra ivelan'ny fiangonana ireny dia manefy olona ahatonga azy ho mpanompo feno fanampo aty amin'ny fiangonana. Mitenin'ny tompo hoe raha miraikiraiky ianareo dia ny vehivavy jangano ialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha miraikiraiky ianareo dia ny gadra afaka no ialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no asa no monery ry havana, mitory ny filazantsara, mirotsaka an-tsehatra mivantana, miosina amin'ny olona tao anjorom-bala mba hahatonga azy ireny hiditra eo afovoan'ny fiarahamonina ny fiangonana, hiditra eo afovoan'ny fiarahamonina eny rehetreny. Famaranana dia izao, ny fiangonana dia natsanga ny Kristy mba hisolo tena azy ilay tompony fahefana rehetra. Tsy afaka hiteny hoe tsy manana fahafana anao izao na izao isika. Ny fahafana dia miainga amin'ny fanapahan-kevitsika. Afaka ve ianao hanampy ny homonery satsia nomena fahefana amin'izany ianao, isika fiangonana. Dia izay no antsoantsika ry havana. Mitondra hafatra any amin'ny hopitaly, fahefana avy amin'ny tompo no hitondranao izany. Mitondra hafatra ho an'ny voafonja, fahefana avy amin'ny tompo no entinao manambaran'izany. Mivavaka ho an'ny mpianatra sy ireo tanora sy ankizy tefena sy tezaina mba hajoro eo anivon'ny fiarahamonina, fahefana avy amin'ny tompo no azona manatanteraka an'izany. Asan'ilay mpiandry tsara izany ry havana mba ho toto saintsika kokoa. Mety hoe tsy any amponjy ianao fa voafatotra ny fahotana samihafa. Mety hoe tsy niditra hopitaly ianao fa mitondra fanaintainanao amin'ny nofo ankehitriny. Ho aminao indrindra no nahatongavan'ilay mpiandry tsara nanolotra ny tenany hamonjy ianao izy. Ary ho antsika fiangonana vahoaka an'Andriamanitra, aza matahotra isahana izany asa fanompona amin'ny homonery izany tena ilaina ianao. Ny fanomezam-pahasoavana namokana nomen'ny tompo anao fahefana izany. Ny mety ho ny angarany aminao satria manana noho ny rehetra ianao. Fahafahana anao toano ny asa ny homonery FJKM mba hitondrana olona ho tafaverina eo amin'ny fiarahamonina raha tsy salama izy rehefa avy nivoaka ny hopitaly hideran'Andriamanitra. Miverina eo amin'ny fiarahamonina raha voafonjy izy rehefa avy namita sazy hanompo ampifaliana an'Andriamanitra. Hiverina eo amin'ny fiarahamonina na hijoro eo anivon'ny fiarahamonina rehefa nahavita ny fianarana tany amin'ny fitaizana sy ny topo samihafa tany amin'ny sekoly, hanana fanampo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ry havana malala, eno izany antso masina izany. Ianao no mpiandry, antson'ny tompo andimby ny asany, ilay aumônier voalohany. Ianao no mety faharoa, ianao no mety fahatelo, ianao no mety fahazato, ianao no mety faharivo. Fa ianao no tadiavin'ny tompo atolory ny tenanao. Amin'izay mety ho fahafanao, fa fahefana nomen'Andriamanitra antsika fiangonana izany. Amen.